dia mbola amin'ny fivaliana mandrakariva no ahafahako miaraka amintsika indray ao anatin'izao fampahirezana izao. Tsy tapina fiainana amintsika ny zavatra misy manerina an'izao tontolo izao, ary tsy misy izay tsy resy lahatra fa mihamafy ny ady, samy mahatsapa avokoa, na mino an'Andriamanitra na tsy mino an'Andriamanitra, fa miratsy ny toe-javatra, miratsy ny fiainana, samy mitady lalina ivoahany avokoa, ary tsy eo anivon'ny fiangonana, tsy eo anivon'ny firenena fotsiny ihany, fa eo anivon'izao tontolo izao mba hitadiavana fitsarana. Kanefa ny zavatra mahagaga arakaraky ny ezaka atao ny vao mainka mahamafy kokoa ny ady izay hatrehany. Ary izany indrindra no mahatonga antsika miandrika mandrakariva ao anatin'ny soratra masina mba hitady ny tena vahaolana maharitra mialohan'ny zavatra rehetra vavakisika. Jehovah Andriamanitra ray, misaotra anao izahay satria fantatra efa na dia ao anatin'ny toe-javatra mafy izay andalovan'izao tontolo izao aza, dia Andriamanitra tsy mba manadino anay ianao, fa Andriamanitra miditra an-tsehatra mandrakariva manoro lalana mba tena ahitanay ny vahaolana maharitra ao aminao. Mangataka aminao izay ny fanahy masina nokay azy ao anatin'ny isambatan'olona tsirairay avy, mba hampitodika azy aminao ka iondrehany ao anatin'ny soratra masina, ary tsy mahalala fotsiny fa indrindra ny kristianina izay mandeha anjambany, ka mampiasa ny teninao amin'izay saim-patany sy ny sitrapony, kanefa ny hevitra hoentina ao anatin'izany tsy mifanaraka amin'izay hevitra ao. Ny kristianina indrindra mitarainana aminao Jehovah mba hiverinao amilona, ka nomboka hanadiady hamantatra ny tena sitraponao marina. Hitanao miariary ny zavatra mianjady amin'ny isambatan'olona ao anatin'ny fahoriana na ny marina na ny tsy marina. Mamindrafo ray, mamindrafo amin'ny fiangonana, mamindrafo amin'ny firenena, ary mamindrafo amin'izao tontolo izao. Dia mahatoky sy mino izay fa hanokatra ny saina mampanahinay indray ianao amin'ny famarinany teninao, mba tsy hompian'ny mpakato, tsy hompian'ny mpanadino izay, fa mba hompian'ny mpakato ny teny. Dia mitenena ary Jehovah fa mihaino ny mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly mirabantsika amin'ny anaran'i Jesosy manonona ny fahasoavana sy ny fiadanan'ny tompo amintsika mandrakariva. Miavaka tokoa ty taona 2024 ity, tsy verenantsika ho azavaina intsony ny antony, fa ny azontsika midinana azy dia ty taona ity dia sabata lehibe ho an'i Jehovah, ty taona ity dia paska lehibe ho an'i Jehovah, ty taona ity dia masina ho an'i Jehovah. Ary izany indrindra no hisintomana ny saintsika rehetra mba hitodika ao amin'Andriamanitra, satria fantatra fa mitady fitsarana avokoa izao tontolo izao, fa saingy ny olana dia mandeha araka izay saim-patany, araka ny fahaizany, araka ny fahendreny, tsy miaraka amin'Andriamanitra. Ary tsy vita amin'izao tontolo izao, tsy mivavaka fotsiny, fa na dia ny kristianina koa aza dia tafalatsaka ao anatin'ny fitaka ka te handeha amin'ny herin'ny tenany ihany koa mba hitady vahaolana eo anatrehan'Andriamanitra. Ary mieritreritra satria mbola nomen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana fa marina ny lalaka izorany, kanefa matoa mbola velona isika, dia miala nenina amin'izay velona Andriamanitra. Izay rehetra maty ange tsy isy fialanenina intsony, fa matoa mbola nomen'Andriamanitra tombonandro fahavelomana zasy ianao, dia ho atsika izay velona no hivantana ny teny mba hieritreretatsika sy hantenehantsika ny tenantsika hoe fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ve ny lalaka izorako. Raha jerevantsika izay toe-javatra mitranga
ao anatin'ity taon'ity izay dia hitatsika raha mamerina kely fa rehefa tonga ny paska izay farafialan'ny enin'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely. Tonga ny paska farafialan'ny enin'Andriamanitra tamin'izao tontolo izao, satria tamin'ny alalan'ny enina moa no nisehoan'izany. Tamin'ny alalan'ny fahasoavana lehibe tonga ho an'ny zanak'Israely, tsy ny fahamarinany, tsy ny famasinany, fa noho ny amin'ilay zanak'ondry tsy misy kilema izay novonoana. Tamin'ny paska ny rana tetina tamin'ny tatam-baravarana sy ny tolam-baravarana, nofony zanak'ondry no hanina miaraka amin'ny mofo tsy misy masirasira sy ny anana mangidy. Ary izay ilay nambarantsika hoe ao anatin'ny rano misy ny famantarana ka nahatonga ny teny fikasan'i Jehova tamin'ny zanak'Israely. Exodosy 22:10-20. Ary ny rà dia famantarana ho anareo amin'ny trano izay toeranareo, ary raha mahita ny rà dia handalo anareo ka tsisy loza handrikanana anareo raha mamely ny tany Egipta. Fahasoavana lehibe ilay paska tonga, ary araka ny nambarantsika hoe farafialan'ny enin'Andriamanitra mba handraisany zanak'Israely ny famonjena. Kanefa ty Exodosy 22 ty dia efa tandindrina sahady ny fiavian'i Kristy, izay efa amin'izao androntsika izao efa vita ny famonjena tamin'ny andro paska, fa ny lalàna nefa dia mbola mipetraka. Araka ny ambarany amin'ny 2:4 ary izany andro izany dia ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova hatramin'ny taranaka ireo fara-mandimby no hitandremanareo izany ho andro firavoravona ho lalàna mandrakizay. Tsy mijanona tany amin'ny Exodosy fotsiny, tsy mijanona koa tamin'ny andro nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana fotsiny. Izay lalàna izay dia tsy ho tandremana intsony, fa araka ny tenin'i Jehova hoe ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravona ho an'i Jehova. Izany hoe tsy tokony ho adin'olo izay farafialan'ny enin'Andriamanitra izay. Petsaka ny zavatra ataon'Andriamanitra mba merenana ny olona ho amin'loha ka hitodiany amin'Andriamanitra, fa tsy nisy tafalatsaka tao am-pon'ny olona fialan'ny enin'Andriamanitra. Ary ny zavatra azon'Andriamanitra ny tanterahana ary tsy misy tsony ankoatran'izay dia ny fahafatesan'ny zanak'ondry amin'ny testamenta taloha, fahafatesan'i Jesosy Kristy teo amin'ny hazo fijaliana. Io no azon'Andriamanitra ny tanterahana farany farafialan'ny enina ho an'izao tontolo izao mba handraisany ny famonjena. Io andro paska io dia masina ho an'i Jehova ozitsika. Kanefa ny zavatra mitranga ny paska na tamin'ny andron'ny zanak'Israely na tamin'ny fahafatesan'i Jesosy Kristy, izay tsarovantsika mandraka ankehitriny nantalovantsika, fa niavaka nefa ty taona 2024 ity raha ny toe-javatra fanesisesy hatramin'ny taona 2020 izay tonga tamin'ny taona 2024 dia ny fitambaran'ilay andro asabotsy sy ny andro paska. Misy antony lehibe zany, fahasoavana lehibe, izany hoe fialan'ny enin'Andriamanitra mba handraisantsika ny famonjena, kanefa tsy afa-misaraka koa amin'ny loza. Zavatra telozitsika ny zavatra mitranga ao anatin'izay rehetrarehetra izay. Loza tsy mitsahatra fa tonga. Izay ny zavatra mitranga voalohany. Faharoa, misy famonjena izay ho tanterahan'Andriamanitra. Ary fahatelo, misy fanavahana. Tsy misy ny fandringanana ary tsy misy ny famonjena raha tsy misy ny fanavahana. Ary ny olona izay ahitan'Andriamanitra, ny fanavahana, ilay tompoka sy izay napetrana izay hitantsika taratra tao anatin'ny didin'Andriamanitra, ho famantarana ho amiko sy ho aminareo izay tafiditra ao ihany koa paska, dia hoentin'Andriamanitra hamantarana ny olony fa rehefa tonga ny loza dia afaka miloza. Ny olona izay manana ny tompoka sain'Andriamanitra ary tsy afaka miloza kosa ny olona izay minia mandà ny afatra izay napetrak'Andriamanitra.
ary ny afatra ny paska tsy mijanona amin'ny faevatra ambifolo volana anisan'ny matetika moa ny akamaroan'ny olona dia saiky andro no tandremany tonga ny vanim-potoana voatendry ny andro paska dia iny fotsiny misy ny fety be tsy mifanaraka misoratra masina azy ary mampifotokevitra hoentin'ny kristianina manatanteraka ny paska ary tsy araka ny soratra masina. Rehefa afaka ny paska dia adiny eo ny afatrafatra rehetra. Fa maninona ny mampiavaka nyity taona 2022 ty? Ny ana-marina n'Andriamanitra ny teniny fa ny paska tsy ny vanim-potoana iny fotsiny no tokony ho tsarovana hoe vity zay dia tsy atao an-tsaina intsony fa matoa izy nametraka lalana hoe ho fahatsiarovana ho anareo ka ho tandremanareo ho andro firavoravoana ho an'i Jehovah hatramin'ny taranaka ireo fiaramanimbo no hitandremanareo izany ho andro firavoravoana ho lalàna mandrakizay. Somary niresaka kely tsika tamin'ny farany rehefa tinjerevantsika ny zavatra goavana tao amin'ny paska dia misy ny fepetrana napetraka Andriamanitra izay tokony ho tanterahana. Amin'ny sehatra ara-nofo moa dia hitantsika tao anatin'ireny aretina coronavirus ireny fa nisy fepetra izay tsy maintsy aondraisina tamin'ny alalan'ny tsiboana ary fantatritsika tsara fa ny paska izay mitandreman'ny zanak'Israely dia saiky isa tokantrano ny hipoka ny zanak'Israely. Fihinana natonga azy ny epoka misy ny loza izay mirotsaka ary tokony hijanona ao an-trano fa tokony ho hita koa ilay famantarana mba tsy hatonga fandringanana. Toraka izany koa zavatra mitranga raha nandray ny fanasan'ny tompo niaraka tamin'ny mpianatra Jesosy ny hipoka tao amin'ny efitra anankiray nandray ny fepetra rehetra napetraka Jesosy Kristy nanambarana ny tokony ho toe-panahy ananan'ireo mpianatra ireo sy nanambarana ihany koa ny tombam-bidy ny famonjena izay ho tanterahana sy izay mety koa ho toe-panahin'ny olona izay mandray fanasan'ny tompo. Ary izay no nahatonga antsika niresaka kely ny fanasan'ny tompo satria tsy misy mihitsy tompona andraikitra ara-pivavahana tsy mahatakatra fa ny famonoana ny zanak'ondry ny finanana ny nofony miaraka amin'ny nofo tsy misy masirasira dia tandento ny fandraisana fanasan'ny tompo amin'izao vanim-potoana izao. Zavatra tena hampahafantarina antsika tsy mijanona fotsiny ho amin'ilay andro faefatra ambin'ny folo ny volana Nisana amin'ilay paska fotsiny no tokony hahatserovana izay fahafatesan'i Jesosy Kristy izay fa tokony ho fiainana iainana isan'andro isan'andro. Ary izay no nahatonga an'i Jesosy ny teny izao nataovy ho fahatserovana ary anisan'ny teny lehibe indrindra mba ho tandremantsika dia ny afatra koa apôstôly ny Korintianina voalohany toko faharay ambin'ny folo. Korintianina voalohany toko faharay ambin'ny folo izao no voasoratra ao andiny fahaenina amby roapolo. Na oviana ianareo no mihinana toy ny mofo tono sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piaviny. Sarotra ny tenin'ny Paoly apôstôly raha tsy manakatra tsara fa ao anatin'izay dia te hiteny Paoly apôstôly ilay paska izay tandremana dia paska maharitra mandrakizay izany hoe ilay toe-panahy no raisina tamin'ny paska io dia tokony ho tafalatsaka ao anatin'ny olona ka isaky ny mahatsiaro izy dia tokony hisaintsaina ny famonjena vitan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fahafatesana. Ary io no nadikatsika satria fantatritsika Paoly ihany milaza an'izany vaovon'ny Kristy paska ao antsika. Ny paska izany dia tany manambara ny fahafatesan'i Jesosy ka raha resahana ty andiny fahaenina amby roapolo ty na oviana ianareo no mihinana toy ny mofo tono sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara ny fahafatesan'ny tompo ianareo mandra-piavina. Ilay fahafatesan'ny tompo nefa midika ho paska dia azo adika hoe fa na oviana ianareo no mihinana toy ny mofo tono sy misotro amin'ny kapoaka dia manambara fa paska mandra-piavin'i Kristy izany hoe ny androm-piainantsika izany
dia tsy fitandremana andro fotsiny rehefa tonga ny pasika dia asiana fety goavambe fa tokony ho pasika fiainana zany hoe ny faniraisana ny fepetrana takian'andriamanitra mba ho arahantsika zay ny tiany Paoly apôstôly ampitaina ao anatin'izany ary zay mahatonga antsika miresaka miavaka ty taona 2024 ity ary tsy fantaritsika any aoriana any mbola izy ve fifanitsin-javatra tahaka an'izay zavatra mitranga tamin'ity taona 2022 ty hoe 1er janvier nanomboka tamin'ny andro fitohan'ny taona ara-baiboly nanomboka tamin'ny andro fafito ary ny pasika ara-baiboly ny 14 volana nisany dia nifanitsy indrindra tamin'ny andro fafito tsy afabela zany ty taona ray manontolo ty fa ifampiresahantsika mahakasika ny pasika mba ho lasa fiainana ka naafaka raha ny taona 2024 dia raha mbola velonaintsika mandram-pialantsika ty zao tontolo zao ty dia mba ho tafalatsaka lalina ao anatin'ny fotsika ny afatry ny pasika lositsika raha mijery ny tantaran'ny exodosy dia fitombohany ny fialana tao amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana satria tena mazava ny lalina zay izorana tsy maintsy miala tao dia manaiky ny sitrapon'Andriamanitra tsy arak'izay eritreretin'ny olona hoe andeha handositra andeha hiala fa misy lalana voasorotr'Andriamanitra mazava tsara tsy maintsy izorana miala tao amin'ny tany Egypta mipita ny ranomasina mena aoriana kely ao raha mbola mipita ny Jordana indray zay vao tafiditra any amin'ny tany Kanana ao amin'ny tany Kanana koa mbola misy fahavalo tsy maintsy ho resena zay vao tafatoetra ao zay le lalana tsy maintsy izorana dia zay le arabaka teny izy tany amin'ny Exodosy 12 fa amin'izao androtsika izao tsy misy tsonga tany Kanana ivan-tanantsika tsy ny tenin'Andriamanitra hoe miala amin'ny toerana zay misy anao fa lalana ara-panahy dia ny fialana amin'ny fahavetavetan'ity zao tontolo zao ty sy ny fisainana zao tontolo zao ty sy ny fahantso-kevitra zao tontolo zao mba hanaiky ny foto-kevitr'Andriamanitra sy ny fipetra apetrak'Andriamanitra mba azahoana antoka ny fiainana mandrakizay ka raha ny bokin'ny Exodosy no resahantsika tafavoaka tao amin'ny tany Egypta ange ny zanak'Israely fa tsy midiko zany fiefa voavonjy izy fa mizotra amin'ny lalam-pamonjy ary eo no mamitaka amin'izao vanim-potoana izao ny foto-kevitra ampitaina amin'ny hevin'ny fiangonana tsy indreny indraindray hitantsika amin'ny batisa indraindray hitantsika amin'ny fandraisana fanasan'ny tompo matoke ianao fa rehefa vita batisa dia efa voavonjy mamitakolona ange zany matoke ianao fa rehefa mandray fanasan'ny tompo dia efa voavonjy fa ny marina no anatin'ny soratra masina dia zao ny famonjena no efa vita ny Kristy ary zay no natonga azy teo amin'ny hazo fijaliana rehefa nanolotra ny fanahiny izy ka hiala ny ainy dia ny teny farany zay ny teneniny dia hoe vita ny famonjena ny vita fa zasy ianao tsy mbola voavonjy fa saingy manomboka miainga akositsika izotra amin'ny lalam-pamonjena ka raha vitatsika le lalana dia ho vonjenitsika zay ny antony ivavahana raha atao hoe efa voavonjy fa vita batisa efa voavonjy fa efa nandray fanasan'ny tompo tsisy antony tokony ivavahako tsony fa vokatra ny fahafantarako sy ny faniriko dia hiditra ny fanjakan'ny lanitra dia mila mifandray amin'Andriamanitra mandrakariva mivavaka zay ny antony ivavahako kanefa mijavatra mitranga nefa dia zao fampanantenana tsy izy indraindray no hita mampanantenany olona fiefa voavonjy kanefa tsy mbola voavonjy izy ary zany no mahatonga ny hoe mitoetra mandrakariva ao anatin'ny faharatsiana so ihany fa ny baiboly eo ampelantanany nisambatan'olona tsiraray avy io no marina mila mandinika tsara inona no amparany teny soratra masina mba afantarantsika n'izay tomba mity ny famonjena zay ka raha jerevantsika fandraisana fanasan'ny tompo tsy afa-misaraka amin'ny tantaran'ny pasika tsy afa-misaraka
am'le andro sabata na le andro fafito de zao tsy afa-misaraka ihany keo ny loza famonjena sy ny fanavahana taona 2024 ity de Andriamanitra nge te hanavaka ary izy tsy hoe ny olona takan'izao ihany mahatsoko fa ny olona zay avahany de ny olona zay manaiky ny fiapetra napetra ny mandrakariva jerevantsika ny fomba hafandray ty fiangana tao amin'ny tany Egypte ty fialana miala tao amin'le toerana mahafinaritra ny zanak'Israely nge tao amin'ny tany Egypte fa ny zavatra misy tao nefa satria variana tamin'ny filibana fanomezana fahafapo ny nofo na tonga ny fampahoriana ny zanak'Israely tao amin'ny tany Egypte de nanomboka tonga ny fampahoriana azy nanomboka tonga ny loza ary re mijeritsika ny tantara melo keliny zay mahatonga avy ny Paska nisy ny loza folo niasa tao amin'ny tany Egypte ary vavolombelona n'izany ny zanak'Israely tsy afa niala tamin'izany ny zanak'Israely ary fantaritsika fa natao arany faniriny te hiainga raha tsy tapitra ny loza folo tsy tafavoaka tao ny zanak'Israely zany hoe le toerana tao amin'ny tany Egypte de toeran-doza inona ny anton'le Paska de raisitsika ny Paska de mariky ny fandosirana eo amin'ny tany zay feno loza manomboka miainga andositra kanefa na mandositra ary de zao tsy ao ny zavatra misy misedra loza fo fa saingy miaraka amin'Andriamanitra ny zanak'Israely miainga eo amin'ny tany Egypte fanjovany fotoan'izao tsy hoe miala amin'ny tanànanao miala amin'ny tranonao fa misehatra ara-panano hijerevantsika n'izay zavatra zay hoe tena miafatry ny Paska zay omena mandositra makao amin'i Jehova andositra ho aiza mialo amin'ny tany Egypte fantatra ny toerana ilana ary fantatra mazava tsara koa ny toerana efa rano na de tsy mbola hita azy zanak'Israely mbola tsy nahita an'izany tany Kanana zany nge fa ny fampanantenan'Andriamanitra nomena azy ary tsy azon'izay raha tsy nanomboka ny ainga tamin'ny fanekena ny fiapetrany ny andro Paska zay fahafatesan'le zanak'ondry de amintsika amin'izao vanim-potoan'izao de ny Paska de mariky ny fiaingana mariky ny famerenana Babilôna mariky ny fanavaozana fanomboana miala amin'ny toetra ratsy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra ary mazava be tahaka ny zanak'Israely andeha ho aiza hiainga andeha andositra hiala amin'le loza ho any amin'le tany feno fitsarana tany tondra-dronosy tantely de ny tany Kanana fa amin'izao androtsika zao de zao ty zao tontolo zao ty no Egypte raha ingeza be mazava ny toerana ialana ty zao tontolo zao ty mazava ny toerana hampanantenan'Andriamanitra ny fiainana mandrak'izay eo anelanelantsika amin'izao vanim-potoana zao tsy mbola tonga ny atao hoe efa vovonjy de zao efa tafiditra ao an-danitra efa tafiditra ao amin'ny fiainana mandrak'izay mazava be tsy maintsy miditra anytsika na tena na tsy tena kanefa de zao misy lalana tsy maintsy izora ary matetika ny zavatra mampiritreritra de ty ny ankamaroan'ny olona nge ny sainany de hoe rehefa nanao ny ratsy de ty amin'ity zao tontolo zao ty de tsy hitsangana ntsony tsy ho velona fa ny nanao tsara ihany no velona ahazo ny fiainana mandrak'izay fa samy mahazo ny fiainana mandrak'izay daholy na zay nanao ny ratsy na zay nanao ny tsara tsy toko madinontsika zay mizotra ary ny lalantsika mazava be nge mitovy ny lalana alehan'ny zanak'olombelona rehetra miainga miala ety amin'ity zao tontolo zao ty de miandry azy ny fahafatesana na ny marina ny tsy marina de rehefa oravany ty zao tontolo zao ty de mitsangana daholy na ny tsara na ny ratsy de samy miditra ao amin'ny fiainana mandrak'izay daholy na ny tsara na ny ratsy fa ny tsy ampoziny olona de misy fiainana mandrak'izay anakiroa Jaona toko 15 Jaona toko 15 mandininy fa
dimy amby roapolo jaona toko vadimy ny andiny vadimy amby roapolo lazaiko aminareo marina de marina tokoa izy avy ny andro ary tonga ankehitriny zay andrenisan'ny maty ny feon'ny zanak'andriamanitra ary zay mandreo izy de ho velona ny andiny fahinina amby roapolo ka hatramin'ny favalo amby roapolo fa tahaka nyray manana fiainana ho azy de tahaka zany keo ny zanaka nomeny anana fiainana ho azy ary nomeny fahefana hitsara izy satria zanak'olona azakaga am'izany ozy fa avy ny andro zay andrenesan'ny olona rehetra ny ampasana ny feoany ivoaka izy ary zay nanao tsara de ho any amin'ny fitsanganana ho fiainana fa zay nanao ny ratsy kosa de ho any amin'ny fitsanganana ho fahamelomana zay le fiainana mandrak'izay hivantanana mitovy ny lalana ny angana ny ala teto am'ity zao tontolo zao ty mitovy ny zavatra anatrehana teto am'ity zao tontolo zao ity samy mivelona teto samy mitady asa teto samy miaritra mangidy teto samy mitady ny vokatry ny fiodinana teto ny fahoriana sy ny loza maro isan-karazany de samy na marina na tsy marina de samy hiditra amin'ny fahafatesana mitovy mihitsy ny lalana fa saingy ny fiafarana kosa samy hafa misy kanana diso de le fitsanganana ho any amin'ny fahamelohana ary zay le fampanantenana pokaty omenan'ny olona misy le fitsanganana zay ho any amin'ny fiainana sambatra miaraka amin'andriamanitra ary zay natsidikitsika tamin'ny farany hoe ny afatry ny paska tsy mijanona fotsiny eo am'le famonoana le zanak'ondry de hoe fantatro fa maty le zanak'ondry fantatro fa maty Jesosy Kristy fa ny manodidina n'izay rehetrarehetra zay nantao aloha inona ny natonga an'le paska ary inona no ateraka le paska ary inona ny fipetraka apetrak'andriamanitra ao anatin'le paska inona ny zavatra mitranga am'le andro fafito inona ny zavatra nisy talohan'ny andro fafito ary inona ny zavatra miandro ny olona am'le aoriana n'le andro fafito de mitovy le zavatra mitranga marika ny fiaingana ositsika fa eto indray zany de zao marika ny fandosirana paska fandosirana fa mandositra n'inona mandositra ny loza zay nge ny antony fiboany misy ny loza de mihiboka mba tsotratry ny loza de miainga rehefa aveo ary le fiaingana de am'sehatra ara-panahy ary zay natonga atsika nana mafy ohatra ny mahavesabesatra nge ny afatry ny paska ary mahavesabesatra ny afatry ny andro fafito fa mbola mahavesabesatra koa nitoejavatra mitranga am'izao vanim-potoana zao ary zay zavatra mahavesatra tian'andriamanitra ampitaina amitsika zay mba ho azo tsika an-tsaina tsara fa andriamanitra tena te hamonjy de ny zavatra hitatsika nefa didi nivoaka ny zanak'Israely rehefa nisy ny fahoriana ny anjady tao amin'ny tany Egypta vavolombelona n'izany ny zanak'Israely fa miloza tsy mitsahatra hatreo ihany fa ny zavatra nisy nefa de zao miazo antoka paska mariky ny fiaingana hiala tao amin'ny tany Egypta andehony amin'ny tany Kanana paska mariky ny fandosirana raha ny zavatra hitatsika tamin'ny farany de zao raha ny zanak'Israely rery any ny ala tao amin'ny tany Egypta fa ny Egyptianina koa niala tao izy niala tao Exodus toko 4:7 raha iverenatsika vakina ny andiny fadimika hatramin'ny fahavalo ary nisy nanambara tamin'ny mpanjaka ny Egypta fa efa nandositra ny olona ozy de niova ny fomba faharao sy ny mpanompana ny amin'ny olona ka hoy izy inona zao nataotsika izao no nandefan'ny Israely hiala amin'ny fanompony atsika isika de nasainy no fehezina tamin'ny kalesa ny soavaly sady mitondra ny vahoaka nanaraka azy izy ary mitondra kalesa 900 voafantina sy kalesan'ny Egyptianina rehetra izy zay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehovah nanamafy ny fomba faharoa mpanjaka de nanenjika ny zanak'Israely izy na de tamin'ny tanàna avo aza no nivoahany ko nanenjika azy ny Egyptianina de ny soavaly rehetra mitarika ny kalesan'ny farao izy sy ny soavaly ny fitainginy ary miaramilany ka natratra azy nitompy teo amoron'ny ranomasina teo anilany pia irota tandrifa mibala zay foana zay ny zavatra mitranga miainga ny zanak'Israely Jehovah no mitarika azy fa ny toe-panahy nentina ny ainga tsy nitovy ozytsika fa ny lalana zay nizorana nitovy de toraka zany keo na eto am'ity zao tontolo zao ity na eo amin'ny kristianina na inona na inona fanodikodina ny soratra masina
dia ny zavatra mitranga dia zao miainga samy miala eo amin'ny tany Egipta, samy andositra, samy raha ny fijery azy ivelany dia ohatrany hoe ny direction ny tanjona kendrena dia samy many an-tany Kanana, fa ny toe-panahy zay nentina ningy aloha tsy mitovy, satria ny toe-panahy zanak'Israely dia nanaja ny fepetra napetraka-Andriamanitra, dia ny fanekena ny Paska sy ny fandraisana n'le raha le famantarana zay nyresantsika hoe ny Paska dia misy ny loza, misy ny famonjena ary misy ny fanavahana zay entin'Andriamanitra mamonjy, ary zay fanavahan'Andriamanitra zay tsy hoe tamin'le vanim-potoana ny voahany zanak'Israely tao amin'ny tany Egipta fotsiny, fa tomboka se zay manamarika ny fiainana mandra-patongany amin'ny tany Kanana, mila tazomina zay famantaran'izay. Fa hitantsika moa oriana kely eo, satria afatra ny Paska daholo zany, afatra ity taona 2024 ity, fa tsy nahy nitazona an'izay famantaran'izay ny zanak'Israely, na dia nandray ny tomboka se azy, fa inona ny vokany, ringana tena mpandehanana ihany ange. Josasy Kaleba sy ny zana zaza nateraka teny an-dalana no afaka niditra tany amin'ny tany Kanana, fa ny hatramin'ny 20 taona ny miakatra raha ny tantaran'ny soratra masina, ringana avokoa, nefa lalana mitovy eny am-pandehanana ringana, satria misy toe-panahy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tao. Dia torak'izany koa navoany reto Egiptianina reto, ny toe-panahy ny zanak'Israely tena tany am-piangana dia nanaja ny fepetra napetraka-Andriamanitra ary nanaiky notarian'Andriamanitra. Ary inona le fepetra izay napetrana zay efa niresantsika tatra dia ny Exodosy 4:12 hoe ary toy izao nataonareo raha mihinana azy ny valahanareo voasikina, kapanareo eny amin'ny tongotrareo ary ny tehanareo eny amin'ny tananareo, hoaninareo faingana izy fa Pasika Jehovah ty tao tia kely dia taona fanatanterahana an'izany. Io ny zavatra fepetra tsy maintsy raisina mihinana, ary amin'io mihinana n'le Pasika Jehovah io, le zanak'ondry tsy misy kilema, hoanina mofo tsy misy masirasira, dia ny raha zay natetana tao amin'ny tatom-baravarana sy ny tolam-baravarana, zay le fepetra zay ny nafahan'ny zanak'Israely nivoaka tsy nisy naratra tao amin'ny tany Egipta, fa narovan'Andriamanitra, tsisy loza andringanana anareo. Fa manahoana le fepetra no raisin'le Egiptianina, tsy izay le fepetra n'Andriamanitra zay. Satria araka ny fantatritsika dia ny Egipta nirere tamin'ny fahaizany, nirere tamin'ny arenany, nirere tamin'ny lazany, ary nieritreritra fa tao anatin'ny fiadanany sy ny fitsaharana tanteraka mihitsy, ary zay mihitsy no nahatonga azy romotra rehefa nandeha ny zanak'Israely, satria ny zanak'Israely dia nobaboana ary nataony fitaovana mba azahoany zay rehetra ilana mba hananany fiadanana, ahafahany tena manatanteraka ny filany nofony rehetra. Ary zay toe-tsain'izay no nanosika azy andeha hiala anentsika ny zanak'Israely ilady, zay konjika zavatra misy amin'izao vanim-potoana zao hoe ny fialana ao amin'ny tany Egipta andeha any amin'ny tany Kanana, ady no atrehana. Ary inona no mahatonga le ady? Ny fikatsahana ny fiadanana sy ny fahasambarana, ny fikatsahana n'le tany tondra dronono sy tantely. Ary raha nanentsika koa ny Egiptianina araka ny hitantsika tary amin'ny Exodosy 4:12 dia nikatsaka ny fiadanana, nikatsaka ny fitsarana, nikatsaka ny tombontsoa, fa amin'ny alalan'ny ady misy toe-tsaina tsara ihany ny aton'ny adivana dia hikatsaka fiadanana. Fa saingy ny navoaka ny zanak'Israely dia ty olombelona tahaka azy no namakiny ady mba hitadiavany fitsarana sy fiadanana. Zay koa ny zavatra hitantsika amin'izao vanim-potoana zao. Inona ny mahatonga ny ady avy etsy avy aroa, firenena miady amin'ny firenena, fanjakana miady amin'ny fanjakana, hitadiavana fitsarana ange, hitadiavana fiainana metimety ange, hitadiavana zavatra mahafinaritra ange, ahafahana manatanteraka ny sitrapon'ny teny mba ampisehoana fa tena firenena faran'izay matanjaka, manan-karena, manam-pahaizana, ary misy ezaka ataon'ny zanak'olombelona ao anatin'izany, fa tsy manaiky ny sitrapon'Andriamanitra
kanefa marina ihany le zavatra kendrena inona ny antony ihany de tena fitetiavana an'izay fiedanana zay ho an'ny tenany fa saingy tsara le tanjona kendreny fa saingy tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra de toraka zany ko zanak'Israely iainga misy ady tsy maintsy atrehana misy ady tsy maintsy ary tsy maintsy miady satria tia tany Bedina miainga eo amin'ny tany Kanana andeha ho any amin'ny miainga eo amin'ny tany Egypta andeha ho any amin'ny tany Kanana de tsy maintsy miatrika ady fa tsy mitovy ny ady zay atrehana ny adin'izao tontolo zao sy ny adin'ny Egyptianina de ty olombelona no hiadivana mba ananana fitsarana ny ady zay atrehany zanak'Andriamanitra ny devoly zay no atrehana ary io no ambaran'ny Paoly Apôstôly any amin'ny Efesianina ambaran'ny Apôstôly any amin'ny Efesianina toko fahenina Efesianina toko fahenina afatry ny Pasika daholo zany na tonga atsika nanazava hoe inona ny fipetra tokony ho raisina ho tazomina de toy izao nataonareo raha mihinana azy valahanareo voasikina ny kapanareo eny amin'ny tongotrareo nitehanareo eny amin'ny tananareo hoaninareo faingan'izy fa Pasika Jehova zay le toe-panahy hoentina miainga hoentina miatrikady ary ny anambaran'ny Paoly azy amin'ny sehatra ara-panahy de ny Efesianina toko fahenina ny 9:20 ka hatramin'ny 7:20 mifahara ary kasikiny fahamarinana ny valahanareo mitafiny ny rary ny fiarovatratra kiraro ny favononam-panavy amin'ny filazantsara ny fihavanana ny tongotrareo ary ho fanampin'izany rehetrarehetra zany tany ny finoana ho ampinga zay azonareo amono ny zanatsipika mirehatra zay alefa n'le ratsy zay manambara fa ny fitediavam-pitsarana sy ny fiedanana de zao tsy maintsy ady no atrehana kanefa ady amin'izy ady zay alefa n'lay ratsy raisy ny famonjena ny fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy mila misiki-tongotra manana ny fitaovam-piadiana hoentina miatrika ny fahavalo araka ny baikin'Andriamanitra fa tsy le adin'izao tontolo zao fa raha vao mandeha amin'ny fisainany teny de zay no ahitantsika ny fanjakana miady amin'ny fanjakana io fitediavam-piadanana ange io fitediavana laza ange io fitediavana rena ange io fitediavana fitsarana ange io tsara le tanjona kendreny fa le fomba hikatsahana an'izay tsy mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra satria eo ambony kely eo de zao nolazain'ny Paoly Apôstôly ny 2:20 ka hatramin'ny 7:20 fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-drà fa mifanapahana amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjaka an'izao famaizinana zao de mifanaratsy eny amin'ny rivotra ozy tsy miady amin'ny manofo tsy mitolona manofo zany hoe tsy olombelona samy olombelona no tokony ady fa raha misy ady ifandrombonana tokony ho resena de ny ady am'le amin'ny fanaratsy eny amin'ny rivotra zay tsy iza fa ny devoly sy ny satana ary noho izany ozy de raiso avokoa ny fidian'Andriamanitra mba azonareo anohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa de ahafahatra ianareo manao ona ny toe-panahy nentina ny aingana tsy ny fiadian'Andriamanitra no nentin'ny Farao sy ny Egypta fa ny aingana zanak'Israely ny fiadian'Andriamanitra araka ny tenin'ny Paoly Apôstôly hoe raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra mba azonareo anohatra amin'ny andro mahory ary rehefa vitanareo avokoa de ahafahatra ianareo inona le fiadiana de eo andiny 4:20 ka hatramin'ny 7:20 zay nivakitsika io zay fanazavana ny Exodosy toko 2:20 ny andiny 1:20 ny toe-panahy nentina ny ainga de zao ny zanak'Israely ny sikina fahamarinana ny valahany ny tafin'ny rary ny fiarovatratra ny kiraro ny fahavononam-panahy ny filazantsara ny fihavanana fanampin'izany ny tazona ny finoana ho ampinga azahoany amono ny zanatsipika mirehatra zay alefan'le ratsy ary nandray ny famonjena ny fiarovan-doha sy ny tenin'Andriamanitra ho sabatry ny fanahy inona ny fitaovam-piadiana nentin'ny Egyptianina sy ny Farao sy ny Egypta de aty amin'ny Exodosy toko 4:20 ary nisy nanambara tamin'ny mpanjakan'ny Egypta fa efa nandositra ny olona de niova mifon'ny Farao sy ny mpanompony amin'ny olona de hoy izy ino zao nataontsika izao no nandefa ny Israely hiala amin'ny fanomponan-tsika isika
dia nasainy no fehezina tamin'ny kalesa ny soavaly sady nitondra ny voaka ny anaraka azy izy nitondra kalesa enjato voafantina sy kalesany egiptiana rehetra izy izay samy nisy mpiady avy izy rehetra ary Jehovah nanamafy ny fony Farao mpanjakan'ny Egipta ozy ka nanenjika ny zanak'Israely na dia ny tamin'ny tanàna avo azy no nivoahany ko nanenjika azy ny Egiptiana dia ny soavaly rehetra nitarika ny kalesany Farao sy ny soavaly fitainginy sy ny miaramila ka natratra azy ny toby teo amorony ranomasina teo anilany Piahirota tandrify ny Balazefony. Afatra manodidina ny Pasika zany, afatra ny taona 2022 zany, tsy gagotsika raha io ny toejavatra misy amin'izao vanim-potoana izao amin'ny alalan'ny fitaovam-piadiana mahery vaika itadiavana fitsarana mba hitadiavana fiadanana mba hapetipety kokoa ny fiainana fa ny zavatra mitranga nefa dia ho hitantsika ny toeny fa Andriamanitra ny tompony teny farany ary zay no hisaritana ny fisainantsika raiso avokoa ny fiadian'Andriamanitra rehetra fa tena misy ny loza midina ny Pasika dia Pasika fandosirana mandositra n'le loza kanefa na mandositra ny loza raha misedra fahavalo misy ny manenjika misy mitsena misakana ary toe-tsainy dia voly zany zay anozolozona ny fonon'ny olona tsy hanaiky ny sitrapon'Andriamanitra ka manjary niezaka tao ny tena ny tediava-pitsarana tsy tafavoaka amin'izany tsika fa tsy misy afa-tsy ny fanekenany marina ary zay le misikina valahanareo vao sikina kapanareo eny amin'ny tongotrareo ary nitehanareo eny amin'ny tananareo dia hoaninareo faingana izy zay le tenin'Andriamanitra mba azahoanareo mifahatra osy Paoly apôstôly ty taona ray manontolo tena anambaran'Andriamanitra antsika ny toromarika rehetra kanefa na inona na inona zavatra mitranga ny marina tsy maintsy toriana fa na dia toriana raha marina ohatra ny mahatsiaro ny tenin'i Jesosy Kristy moa hita finoana ety ambony tany fa ozy ny zanak'olona tena firy no anaiky ny famarinany ka hiverina anaiky ny fipetra napetraka Andriamanitra indrindra efa mitranga daholo ny zavatra nambaran'i Jesosy ny amin'ny famantarana ny fandravana ny ty zao tontolo zao ty fa na eo ary ny fitoriana amin'ny famarinana fa volombelona ihany tsika tsy ampitsahatra ny ady zany fa maninona tsy mitsahatra ny ady tsy ny fiadian'Andriamanitra ny entiny olona ary na dia misehatra ara-panahazo fifanoherana fiangonana mankala fiangonana no ny foto-kevitr'olombelona zay entina anoherana ny foto-kevitr'Andriamanitra dia tahaka ny hoe mandika an'le tenin'ny Paoly apôstôly hoe tsika tsy miady amin'ny nofo fa amin'ny fanapana eny amin'ny rivotra osy sy ny fanaratsy eny amin'ny rivotra amin'ny devoly sy ny satana enina ny toromarika izay omena nondreo anatin'ny soratra masina ary eo anatrehan'izay ny afatra napetraka satria tonga ny fahavalo tsy tokony atahotra tsika satria ny teny nomena ery amin'ny andininy fa 13 ny andininy fa 13 ka hatramin'ny andininy fa 15 teny hoentina mampahery atsika ary ny anika atsika fa ty taona ray manontolo ty dia andraisantsika ny afatr'Andriamanitra mba tonga atsika hivoaka ho mpandresina dia ho anatin'ny fotoatsarotra azy ary hono Mosesy tamin'ny olona osy aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehovah zay ataonao anareo anio fa ny Egiptiana zay hitanareo anio tsy ho hitanareo tsony mandrakizay Jehovah hiado anareo sy ianareo kosa angina ary hoy Jehovah tamin'ny Mosesy nahoana mitaraina amiko ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso toy izy ny lalany misy tany Kanana miandry atsika eo ary matoa mandositra miala amin'ny tanàna ray azo antoka ny tanàna zay hivatanana voninahitra an'Andriamanitra ray ny vanakisika misaotra anao Jehovah-Andriamanitra ray no nyteny ray zay nomenao tsy mitsahatra miala nenina mba tonga anay hitodika tanteraka aminao ka anaiky angina indrindra amin'izao toe-tsavatra sarotra zao fa anaiky ny fitontananao mampianarana tompo mba hatakatra ny afatra tena ampitainy aizanay mandray le fiadiana ny tolotra rehetra mba zaonay mifahatra amin'ny andro mahory
matoko sy mino izay fa matoto sy mbola tonga Kristy, matoto sy mbola ravo ty zao toy zao ty dia noho ny famondram-ponao lehibe. Fantatra ko fa ny afatra izay nomenao tamin'ity taona 2024 ity afatra lehibe, mampafantatra anay fa tena sabata lehibe ho anao ty taona ty, pasika lehibe ho anao ty taona ty, ka na dia orany loza mananontany avetsy averoa dia mbola matoky izay tombo, fa mbola mitsotra ny sandronao ka tsisy loza andringanana izay olona matahotra anao. Tsy mbola izao ny farany fa mbola andro ny fialaminao izao dia sokafo ny masom-pananay tompo, ahafantatra ny fitiavanao mba ahafahanay miverina ny fitiavana voalohany ka naiky ny fipetra rehetra apetraka ao. Dia misaotra indrindra ray io ny anaran'i Jesosy, amen. Manao velomantsika amin'ny anaran'i Jesosy, manona ny fahasoavana sy ny fiadanany tompo ho amintsika.